anao misafidy manaraka ny fandarana solanga eto amin'ny pejy vaovao 24/7 miraba tompo vavy manao na tomboky lahy Ramatoa Eliane Bezaza no vahintsika amin'izao fandarantsika izao. Miraba tomboka. Miaraba anao namana Joara Voajanahary faly miaraba ny mpanaraka ny fandarana solanga rehetra. Iento. Ianao dia sekretera nasional lefitry ny antoko PSD Parti Social Démocrate. Ny sekretera nasional moa zany Andriamatoa Siteny Randrena Sodineko. Mbola tsisy fiovanatra amin'izao. Ya. Io moa tamin'ny 2023 iny tamin'ny fifidianana talohan'ny fifidianana filoham-pirenena no nanaovanareo PSD congrès dia nalasanany ny hoe fitantanana ny PSD io. Ianao iteny anao manokana aloha ialako tsiny raha ohatra ka iteranao. Ianao zafikely ny président Tsirana. Ianao no anisany hoe tena mpandimby azy amin'izao fotoan'izao mbola voatana izy hoe piso dia izahay mandra-pahafatonay tsaroako zany tamin'ny mbola kely eto. Mety voatana ihany ao am-po satria tsy hoe piso dia ihany fa rehefa mikatroka ao anatina antoko politika dia dikan'izany mandala idéologie zany hoe misy conviction zany zay tokony tsy iovaova raha ohatra ka olona matotra ka zay no mahatonga hoe mandala an'izay mihitsiny fa raha ohatra ka hoe androany ianao idéologie hafa raha pitso ianao idéologie hafa dia ohatra ny hafahafa ihany amin'ny fanaovana politika. Social démocrate moa zany nareo zany hoe ery ankavia raha ohatra ka hoe ery ankavia. Fa misy fotoana ianao nanohana ny président Ravalomanana tamin'ny 2018 izy indra sy diso 2008 ovina moa zay tamin'ny 2018 ny tenako nilatsaka ny filoham-pirenena ka nanona ny tenako tamin'iny. Dia deuxième tour ianao deuxième tour iny ajantsika fa fampatsiahivana ny olona fotsiny iny Ramatoa Eliane Bezaza ahoana ny fahitanao ny toetra raha eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Vaste question nisy moa zany ny lazaina hoe révolution révolution tokoa izy amin'ny lafiny maro satria misy tolona zay mbola tsy fahita teto Madagasikara na ny forme na ny fond. Ny forme moa zany tsy ny olon-dehibe ntsony nandeha nitaky fa ny génération Z araka ny lettre amin'ny alphabet hoe Z zany ny farany. Nisy ihany tamin'ny 72 ny mpianatra fa tiandray mitoraka ity efa mpianatra ihany fa tsy voatery hoe université ihany fa hatramin'le madinika zany mahatsapa fa tampona ny domy tampona ny hoavy dia zay no mahatonga andry zareo resaka jiro sy rano ny andohany fa goavana be ankoatran'izay zany le izy fa tena hoe le fiainana hianatra ihany lany volany ray aman-dreny nefa inona ny vokany tsy ho hisy asa chômage rehefa marary tsy toko tsy foroana ny vidin'ny fanafody matimaty fotsiny ny olona écolage tena lafo sy ny sisa dia zay angamba ny etsehany hatramin'ny ankizy madinika ny ray aman-dreny nanaraka ihany tateoriana tahaka anareo atoko politika zay nanaraka fotsiny zany fa tsy nahavita nanohitra n'ilay fitondrany rajoely nareo fa nanaraka nataony ZNZ. Tsy dia zay loatra izahay tao anatin'ny taona maro dia efa tena nitolona fa mbola tsy masaka angamba ilay opinion publique fa izahay tsy nitsahatra nitolona hatramin'ny voalohany ary tsy nanaiky mihitsy hiditra tao anatin'ny gouvernementa zay nisy an'ireo mpanohitra amin'izao fotoana izao zany noho ny fahitana tsy hoe alako bika tsy tiako tare akory le izy fa noho ny fahitana fa tsy io zany nitolona tokony atao. Fa nisy niantso nareo tamin'ny andron'ny rajoelina hoe tena nisy niantso ary tsy indray mandeha matetika zany rehefa misy fanovana gouvernement dia misy miantso ary io mihitsy ary nahatonga ny mpikatroka ao aminay sasany tezitra hoe nareo zany dia manao politika fotsiny fa tsy mba hitrona ka tsy resy lahatra
ka rehefa tsy resy lahatra inona moa ny anaovana ministra na zavatra ohatran'izany fa tsy izay le izy hitondra zavatra tsara ho an'ny firenena ny tanjona fa tsy hoe mila voninahitra sy ny anina rehetrarehetra miaraka aminy. Tsy mitovy amin'ny idéolojian'ny PSD mihitsy zany le fitondrana teoloia iny tsy mitovy. Tena samihafa. Tsy mitovy satria hita maso le gaboraraka, hita maso le fanjakan'olo tokana, tsy manome fahefana ny faritra, tsy manome fahafampo ny filan'ny vahoaka farany ambany indrindra, dia manampom-bava olona, rendrarendra oeraoera, tsy mifanaraka amin'ny hevitrareo tsy mifanaraka. Fa raha zao miantso ny fitondram-panjakana vaovao tarihan'ny colonel Mikael Radeny hiditra anaty fitondranareo. Araky ny mahavaovao azy dia feno fanantenana izahay fa tsy hanao an'izany intsony. Ka raha tahina moa hoe misy miantso, inona moa no sakana, tsy hidirana. Fa mbola tsisy niantso? Mbola tsisy niantso fa io moa tsy terena koa izy iantso e. Fa io tena hoe izay tsapan'le mpitondra fanjakana ahasoa dia manaraka izahay. Fa tsy hanohatra koa nareo raha tsy tafiditra ao tsy voatery hanohatra. Raha manohatra anie izahay manohatra hevitra e, manohatra zavatra tsy mety. Ary na dia tafiditra ao aza, raha ohatra ka tsy mety dia tsy voatery koa izay angina foana. Fa hatreto aloha mbola atao hoe mbola tsy ao anatin'ny 100 andro akory, ary efa hita hoe nisy fitakiana be da be, ka eo amin'ilay premier ministre zao no nabe resaka. Ka izay kosa aloha dia miteny hoe nazaza gaga ihany tamin'izy iny. Fa rehefa naheno ny fanazavan'ireo député maro anisa dia hoe manome lanja ny toe-karena, dia mety ho marina ihany zany rehefa nandinika, satria ny bailleur de fonds miara-miasa amintsika ny anazy mandeha ihany efa be da be ny vola liberendry zareo, nalefandry zareo ho atsika, nefa dia tsy hita. Dia miravoravo tanana zany tsika amin'izao fotoana izao satria tsy hita ny vola. Ka rehefa mangataka vola amin'ny bailleur dia ny anazy tsotra, tsy fotoana an'izao fa efa azonareo ny anjaranareo. Ka raha tsy manana olona zany tena mahay manao négociation, manao dossier mazava mikasika ny toe-karena sy ny resa-bola, fa hoe entina mifo fotsiny hoe ty olona ty ny tolona dia izay nanaovana azy premier ministre, dia samy ahantra velona eto tsika mianakavy. Ka angamba tsy izy rery ane, tsy le premier ministre Heritsalama ihany no tao fa nisy safidy. Avy eo koa zany tsara ihany koa mba asiana fahatokisana ilay filoham-panjakana vao napetraka, satria izy dia anisan'ny jaly teny an-kianja, namoy namana, tsy moramora anie zany ka za tsy mahatoky hoe vao avy namoy namana izy omaly dia androany izy ho resiny vola dia ametrapetrakolona fahatany. Non, za tsy mahatoky an'izany, fa matoa izy nanao an'io misy dikan'izany dia aloha mba asiantsika fahatokisana sy amentsika fotoana. Ary le premier ministre ihany koa moa efa nitsotra hoe mba amin'ny zavatra ataoko reny hitsaranahy fa tsy amin'ny zavatra heritreretinareo ho ataoko ho ratsy. Zay procès d'intention ny ataontsika amin'izao fotoana izao. Oa Ramatoa Bezaza, refondation de la République de Madagascar, fanavaozana ny République de Madagascar. Raha ny hevitra ao inona ny tena fototra zany hoe refondation zany, fanavaozana zany? Refondation aloha be da be. Refondation ny zavatra tsy mety na amin'ny fomba zany, amin'ny comportementsika ty kolikoly mila refondation zany, mila refondation ny sehatra rehetra ao amin'ny miaramila ao tena mila refondation be da be, satria za tsy spécialiste fa mba maheno ihany hoe betsaka ny zavatra tsy mety amin'ireo tandroka iarony vozona zany. Any amin'ny fitsarana mila refondation, fa ninay zany ny tena refondation mahaliana anay dia ny refondation ny système administratif eo amin'ny fitantanana ny raha-mpanjakana,
dia zahay tena miteny hoe mila miova rafitra lalam-panorenana vaovao hitondrasana ny fanjakana eto Madagasikara. Ny tena ahafantarako anao a sy ny foto-kevitry ny antoko PSD dia miresaka fitsinjaram-pahefana. Io maharirary anao mihitsy ny fahalalako anao a. Ahoana inona ny tena problema tsy mahatonga an'izany fa nindresahana foana zany tsy ary milaza zany daholo ny régime mampifandimby fa mbola zao ihany tsika centralisé be le pouvoir eto Madagasikara. Vokatrio centralisme zay moa dia isaky miteny dia hoe centralisation à outrance. Trop loatra. Mila fantatritsika fa itsika irery ny firenena eto ambony tany tena tara faran'izay tara indrindra mikasika an'io décentralisation io. Satria ohatra hoe any Suisse sy Japon efa mandeha any amin'ny 5.9 isan-jato ny teti-bola no mandeha any amin'ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana. Ny sasany mba mandeha any amin'ny 10 isan-jato. Raha jerena zany le tableau io moa tsy nentiko eto fa afaka mijery an'izany daholo ny rehetrarehetra any amin'ny statistique ny Nations Unies sy ny karazany dia tsika no bon dernier farany indrindra. Ary efa isan-jato tsika amin'izay any amin'ny Nations Unies no resaka hoe 10 isan-jato fa mbola nihena ary amin'izao fotoana izao tsika dia misy chiffre hoe 2.5 isan-jato. Satria miovaova foana izy io ary tsy ny tsara fa ny ratsy. Vokatr' zany fantatritsika tsara fa 2.9 isan-jato ny Madagasikara monjany no misy jiro sy rano nefa mbola mikikiky tsika hoe tsisy io jiro sy rano io. Dikan'izany mety efa latsaka ny amin'ny 10 isan-jato. Zany hoe 9 isan-jato nyity fireneny ity tao anatin'izay fitondrana nisy inona moa constitution unitaire zay dia mbola tsisy jiro tsy rano. Mitovy amin'izany ny lalana ka mbola moyen âge eto Madagasikara. Ny vahoaka zany tena latsaka fara be da be ny zavatra azo tenenina fa ny fotoana moa manapetra ka zay fotsiny aloha no entiko saintsaintsika mikasika an'izay. Hitako mihitsy hoe zafikelyn'ny président Tsirana zanaka ny république voalohany satria tamin'izany fotoana izany tokoa ny Eliane Bezaza dia nisan'ilay hoe budget provincial zay nifoanana dia mahatonga an'io faharavany ny resaka fitsinjaram-pahefana io ka zay indrindra io le hoe ordonnance Ramanantsoa tamin'ny 1973 hoe 73 014 sy 73 015 nofoanana ny budget provinciaux satria tamin'ny première république zany nisy unitaire ny fitondrana fa tanteraka le décentralisation. Taorinan'io unitaire ny fitondrana fa tsy tanteraka intsony ny décentralisation voalohany aloha satria nifoanana tamin'ny lalàna zay ordonnance efa tsy normal zany fa tsy valambatra amin'izany eto tsika na moana lalàna fa tanatiny taona misesisesy tateorina niezaka ihany ny filoham-pirenena sasany ohatra ny tombokola Zafy Albert tamin'ny taona 4.770 nametraka ny lalàna 93 005 zay ametrahana ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana miaraka amin'ny teti-bola miaraka aminy zany hoe ohatrany hoe namerina ihany an'le budget provinciaux taloha zany nefa hatramin'izao tsika miteny zao lettre morte zany hoe natao fotsiny voté le izy fa tsisy ninona tsy nampiarina tsy nampiarina satria ny mpitondra tsisy te hampiatra an'io dia taty amin'ny tombokola Ratsiraka moa zany hitatsika nisy an'iny hoe province autonome iny dia nivoizina be ny diabolisation natonga ny fionganana sy ny zavatra maro karazany zay tsy verenako eto intsony fa rehefa nitondra ny avy eo mbola centralisme outrance ihany na dia natao aza hoe ny région ny foronina ny région satria ny bailleur no efa niteny tamintsika mihitsy ny bailleur de fonds hoe mahatonga ny fahantrana Madagasikara tsy mety miala io anie satria noho io centralisme io
ka ratsy fizarana misy zaravilana zany raha atao fomba mba afantarantsika azy raha ohatra hoe mijeran'ny tetibolam-panjakana tamin'ity taona ity zao dia nampimenomenina ny maro tokotrany ilay tetibola izay voamemo manao centralisation le budget anisan'ny toerinareo ve zany sa ary inona ny hevitra amin'ity 2026 ty ka toizo kely le historique any teo 4e république andininy fahatelo andininy enina amby efapolo amby zato mazava tsara mihitsy ny fipetrahany ny décentralisation ary tena tsara hoe fidina ny gouvernora sy ny karazany kanefa inona eo vao maika ny tendrena ary nisy ny loi 2014-018 mikasika ny commune tena mitsinjara mihitsy ny tetibola ho any amin'ny commune izay nifoanany lalàna hafa tamin'ny taona 2021 hoe 2021-011 nanao marche arrière zany hoe au lieu de hanao décentralisation lasa zany nanamafy ny déconcentration zany hoe nanamafy ny fahefan'ny fitondrana fohy be any amin'ny faritra zay zany raha résumena ny zava-nisy fiemorana tsisy ohatr' zany ka tena hoe volonté tsy misy dia zay moa androany mitaky satria raha metraka n'le rafitrytsika asan'ity fitondrana tetezamita ty no tokony hametraka azy zany hoe ny fifaranany fitondrana tetezamita zany tokony hoe fifidianana constitutionnel na référendum ametraka rafitra vaovao izay ananganana assemblée constituante andinika anazy io anatin'ny roa taona ohatra ka zay ny tokony ho izy araka ny fahitanay azy kanefa mbola hoela zany roa taona zany ka tokony efa mametraka sahady zany ny fitondram-panjakana marika fa hiditra marina ao anatin'ny décentralisation dia misy zavatra maromaro vitsivitsy takinay voalohany indrindra aloha ny fanafoanana n'io ordonnance 73-014 sy 73-015 mbola ao io hatramin'izao tsy foana io ka miaraka amin'izany ny fametrahana indray tokony hoe budget provinciaux fa raha ohatra ka manaraka ny mode ny fotoana zany tokony hoe budget régionaux mifanaraka satria io ny nampiroborobo ny faritra rehetra talohan'ny 3 sy 6 le mifanerasera amin'ny anteny mera-pirenena ny député ve nareo mba nolorana zany hevitra zany satria zao ny fotoana fanaovana ny loi de finance mazava ho azy satria ny filohan'ny antokonay moa président ny assemblée nationale ka mazava ho azy fa mifanerasera fa ao moa démocratie dia tsy maintsy misy ny fifandraisan-dahatra ary zany tetibola zany dia ohatran'ny tsy fantatro avy aty amin'ny exécutif manko ny tokony haingy nefa raha nisy ara ny tetibola zay nataony fitondrana teo aloha za mahatoky fa tsisy an'izany ao raha tsy hoe ny FPB aza moa ny FPB koa zay koa anatin'le fitakinay satria tamin'ny LFI 2025 dia nitsoahana manta tany amin'ny anisan'ny hetra zay namelona ny commune zany IFPB impôt foncier sur les propriétés bâties io zany tena enti manana goavana amin'ny commune rehetra ka rehefa io nitsoahana dia miravoravitanana daholo ny commune fa tsy inona moa ny ataony io tsisy enti manana iandry ny baiko andrasoandraso avy aty amin'ny fanjakana fohy be inona fotsiny zany maheo anazy ka io zany tena zavatra tokony averina faran'izay haingana io zany ny fitakiana faharoa aorinan'le hoe 73-015 dia manaraka an'izay mitaky koa zahay ity projet présidentiel mamoetra ty io zany tena comble ny centralisation satria amin'le olona anankiray oeraoerany manokana zany hoe
raha tsy lazaina hoe propagande io hoe zany nanao an'ity zany nanao an'ity nefa tsy hita be ihany akory anao fa zay nataony tsy propriété-ny vahoaka akory fa io zany proof fa ratsy io satria tsy mahasony ponina tsy mahasony vahoaka fa zay eritreritry ilay président ihany ka tsisy démocratie ao anatin'izany zay dia mitaky hoe io 20 ny teti-bola natokana ho an'ny budget présidentiel projet présidentiel io dia afindra any amin'ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana dia ao anatin'izay koa zany satria jiro sy rano ny atomboan'ny tolona dia ny jirama io zany manome sosikevitra ihany zahay fa zahay moa tsy décideur fa manampy an'le président de la refondation zay eo zany hoe maninona moa raha ohatra ka ny zavatra efa ananantsika dia ny fiololoriny tsy miroro zay efa voalaza fa mety amin'ny machine ny jirama no ampanaovana tatitra aingana ny manam-pahaizana mikasika ny énergie hoe ahoana ny fomba sy ny fepotona azo ekena mba tsy lava loatra azo ampiarana azy satria miandrikendrotoana ane olona voahonganareo sady me hoe io ary io ary fa mbola maizina indray dia ahoana ary mbola tapaka foana ny jiro ka somary urgent ihany zany zavatra zany fa zany akory tsy misakana hoe tonga dia initiena zany le hoe saofika sy volobe satria reny vaolana maharitra ho an'ny Madagasikara manontolo dia eo koa zany ao anatin'ity chapitre ny fitsinjaram-pahefana ity dia manome sosikevitra zahay hoe tokony décentralisena io jirama io satria jirama misy zavatra tsy mety olona iray firenena isika aty amin'ny faritra Antananarivo mora any amin'ny faritra lafo misy injustice zany eo anatrehany lalàna tsy mitovy zany mipraitan-drazana misy fanavakavahana fa maninona anefa mbola ao anatin'le 100 ny olona mahazo an'io ihany fa le tena injustice dia le 100 ny olona tsy mahazo jiro tsy mahazo rano tsy mahafantatra mikasika an'izany dia raha ohatra ka décentralisena izy io ampidirina ao anatin'ny filankevi-pitantanana any amin'ny faritra tsirairay ihany ny solotenan'ny mpanjifa sy ny mpandraharaha vaventy satria ireo no mampiasa azy za matoky fa rehefa mampiasa azy dia mahita vahaolana hoe ary raha ny ina moa zany ny qualité prix ohatra ny rapport qualité prix mahavovo kokoa fa tsy hoe imposena machine efa tsy mandeha an'olona fantatra sy zareo samby ao anaty fitondranao dia terena fotsiny nefa zavatra tsy mety dia tsika rehetrarehetra mandoa azy andasy aloha madame Bezazy le décentralisation ny jirama zany io ravana zany ny jirama maorinasa mpanjakana iray manontolo azy fa misy jirama kely isaky ny province na ny région ny eritreritr tsy hoe ravana maorinasa mpanjakana azy ny fanjakana mbola manana ihany ny parany ao fa ampidirina koa ny mpanjifa sy ny mpandraharaha vaventy satria io amin'ny maha stratégique azy tsy azo asorina amin'ny fanjakana io zany resaka stratégique io dia tsy azo asorina amin'ny fanjakana fa amin'izay fotoan'izay mba mandeha zany le izy mba misy logique commerciale fa tsy voatery hoe hivarotra mora dia hividy lafo anefa le hividiana lafo tsisy raison d'être afa tsy hoe mauvais choix safidy ho an'ny tombotsoan'olombitsy ame ohatra tena mivaingana momba an'izay madame Bezazy ohatra hoe mazanga ohatra hoe mazanga mazava be tokony solaire zany tsy lany ny angovo ny herinaratra avy amin'ny masoandro dia tokony ny olonany miaraka amin'le jirama mikondoa ahoana ny anaovantsika financement n'ity zavatra ity fa tia ny zavatra mahomby mampiasa expert mahita solution dia tia ny vidiny jiro sy rano dia mijery hoe ahoana ny marimaritra iraisana mety ho lafolafo kely izy amin'ny voalohany fa aloha zay toy zay tsisy
am'izay be be ny olona mahazo koa be ny olona mahazo herinaratra be da be avy eo koa mihevitra zahay fa mampiova ny toe-karena eto Madagasikara zany zavatra zany ka mety hoe mba maromaro koa ny olona ahazo vola sy mampiakatra ny fahefa-mividy ono ao anatin' zany décentralisation poussée ve ny teny ilainareo sa fédéralisme mihitsy ohatra inona ny hevitrao ka za zany tsy te hiditra amin'izany débat zany satria misy ny mankasitraka ny fédéralisme manana ny argument izy zay manokana namoaka constitution état fédéral zay maharesy lahatra manokana manana ny argument koa zahay dia misy moa ny olona zay nanaraka ny filoha Ratsiraka zay resy lahatra amin'ny province autonome ka io amiko tsy dia zay loatra tsy dia any ny débat fa ny débat hoe misy olona contre ny io fitsinjaram-pahefana amin'ny fanovana rafitra io inona ny mahatonga an'izany inona ny misy olona manao an'izany satria migalabona be ny mpitondra afaka manondrana volamena izy na 49 na 73 kilo afaka mamadika volamena lasa vy izy zany hoe afaka manana tanana tentaculaire amin'ny fananana rehetra eto Madagasikara afaka ataony an'olombitsy ny lavanilina dia ny olona ny fotony mijaly velona ohatra tsisy hohanina afaka ataony daholo zany ao anatin'ny rafitra zay mbola centralisé unitaire tsy voatery izy ampiatra ny décentralisation ka tokony hialana zany possibilité omena n'le mpitondra zany fa atao rafitra tsy ahafahan'ny mpitondra mihitsy ampijaly ny vahoaka malagasy zay zany mahatonga anay hoe aleo mihitsy ny ovana le rafitra ka ny olona tsy tian'io zao dia tsy te halala an'izany fa dia iroso ihany izy teny hoe anao fifidianana filoham-pireneny tsika afaka fotoana foy fa nisy an'le amina koa misy vidéo zay hitako nataonao vaingana tamin'ny toerandro ty hoe tsy nekenao le teny mato Ratsirahonana ny amin'ny hoe tsy ny rafitra ny olana fa ny olona mampiatra azy dia tsy nekenao zay mba azavao kely hoe azafady matampy zany hoe raha zohinany hoe mety mitovy hevitra ihany zahay fa tsy itovizanay zany hoe tsy ny rafitra ny olana fa ny conclusion n'le zavatra teneniny raha ohatra ka olona rigoureux izy amin'ny raisonnement hoe ny olona mampiasa ny rafitra io zany no olana dia manaova zany rafitra mba tsy hahafahan'ireo olona reo ampiasa azy amin'ny tombotsoa zay ne tokony hitovy ihany ny conclusion nay sy Andriamatoa Ratsirahonana fa tsy hoe ny olona mampiasa azy da avela amin'izao foana zany le izy dia anarina ny ka zany namaly mihitsy tamin'izay hoe ianao ne ho Andriamatoa Ratsirahonana raha ohatra ka hoe hoarina ny tomobile zany io rafitra io manana objectif tsika hoe tsy maintsy tonga aingana be amin'ny toerana ray nefa 2 chevaux ny tomobile atsika dia te handeha 200 km/h dia tsy possible amin'io moteran'io 2 chevaux io dia amentsika tsiny foana zany le chauffeur hoe tsy mahay anefa ny hoe ianao mba chauffeur ihany koa teo satria ianao mihitsy ny filoham-panjakana izy zany mba chauffeur ary izy mahay za mahatoko fa zany olona ajaina Ratsirahonana zany tena olona mahay ary ray aman-dreny be atao amin'ny firenena ka maninona ara mbola ohatran'izao tsika mbola mahantra eto Madagasikara fa tsisy fiovana ovao le motera fa raha ovainao le motera dia ho tonga amin'le tanjona ilaintsika ihany isika nefa hifarana fotoanantsika madame Bezaza inona nentinao amarana nazo resatresaka zao nisy tolona moa zao tsika maika dia ohatrany hoe laim-panahy zany hoe ratsy ny omaly dia androany ilaina tonga dia tsara be daholy ka iny zany tokony mba hifananatra tsika ifampitsimbiny tsisy miracle akory ka hoe omaly ratsy dia androany parfait satria za mahita n'le kritika rehetrarehetra any anatin'ny Facebook sy ny tambazotra serasera hoe tena masika be ohatrany hoe miandry zavatra tena vita androany maika be misy zany le olona maika be ekena ary misy mahatsara azy fa kosa tokony mba hanamboatra saina hoe
tsy ho vita androany fa mba misy fiezahana kosa ny fitondram-panjakana vao mipetraka aokotsika mba samy handefitra kely aloha zany akory tsy midika hoe iraviravy-tanana sy hijery fotsiny raha ohatra ka hita fa misy fahadisoana ataondry zareo mailo sika araka nefa nylazaiko ombienymbieny na io premier ministre io marina omentsika fotoana izy fa rehefa hitatsika kosa hoe à droite ny lalana ka gauche ny aleny dia attention tsy hany lala zay zany teneninapresident koa efa niteny tamilady le hoe teneno zay ozy izy raha misy tsy mety ataonay tena mety zany fa zay zany dia manantena hoe misy fahendrena le mpitondra ary ahay anavaka ny mpanolo-tsaina mitarika azy amin'ny tsara sy amin'ny ratsy zay koa manko ny problème satria ireo olona mitady élection présidentielle reo amiko reo olona tsy ho azo any Madagasikara reo fa mbola hitarika amin'ilay zavatra taloha foana farany kely fotsiny misy mitady toetsaina amin'izao fotoana zao amalifaty ny zavatra teo aloha ao nanevitra tena malifaty hoe zay nampijalianareo mpitondra teo dia anjaranay zao dia mpalala amin'izay nareo iny aloha mila fandeferana be satria raha ohatra ka efa malifaty eto foana tsika tsy ho tafavoaka sanatria hoarodana indray zany ty fitondrana ty satria malifaty dia fa zavatra atao kosa dia tokony miankina amin'ny lalàna enjeo rehefa misy hita fa araky ny lalàna nanodikodim-bola nanao zavatra tsy mety fa tsy mety kosa le hoe ianina tsy tiako dia dorana ny tranony dia atao an'izao sy zao ny impunité kosa aloha mba tsy ilaina tsy mila impunité fa arahana amin'ny lalàna gadrana rehefa hita fa hoe nanao ratsy fa ny fifamaliana faty ataony vahoaka dia tena zay ny mahatsy tanytandalàna ary zay koa zany tokony ampiazakazaka nyity fitondrany ity amin'izay zavatra zay tokony atao audita ny raha-mpanjakana ahafantarana hoe hitako efa manomboka an'izay kosa le premier ministre fa aza vela amin'izao efa hita zao ny résultat ny audita dia mbola miraviravy-tanana tsy ampigadra olona tsy mety zany gadrao zay tokony higatra tsarao kosa fa tsy hoe gadrao tsarao dia gadrao ka tsarao dia gadrao misaotra tompoka misaotranao namana ajoara vanjara tapitra ny fotoanantsika mametraka ny mandram-piona tompoko vavy sy tomboky lahy